Ny fandarana isi magazine dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny televiziona malagasy isaky ny takarivany alahady toy izao. Ny loha hevitrintsika anio dia mikasika ny francophonie. Ka momba izay dia manasa vahiny sika eto amin'ny televiziona malagasy pikaroka momba ny teny. Ato ankavana koa dia ramatoa Randriamaro Tsimba Vololona, izy dia sociolinguiste ao amin'ny école normale supérieure zany hoe Etsy Ampefilo. Dia ato ankavia koa mbola mpampianatra pikaroka malagasy ihany koa ao amin'ny école normale supérieure na ENS Etsy Ampefilo, Andriamatoa Rakotoarso Victor James. Miarahaba nareo mianada tonga soa eto amin'ny fandarana ity magazine. Miarahaba iaja dia manatsara miarahaba amin'ny mpijery TVM ihany koa. Torak'izay koa dia faly miarahaba ny mpijery TVM. Ny loha hevitrintsika anio dia ny francophonie, ny teny frantsay sy ny fifandraisany amin'ny teny hafa, ny teny malagasy, ny fifanankalozana izany hoe partenariat, fifanankalozana eo amin'ireo teny samihafa. Raha ohatra ka hoe rasaina ny francophonie dia avy amin'ny teny latiny hoe francus, frantsay na franc, ary ny teny grika phone midika hoe feo. Francophone zany francophonie zany eo ianareo mianada amiantsipireny hoe inona marina moa izany ilay francophonie, fa raha ataontsika hoe ny fototra na étymologie dia izay ny fiteniko teo zay, inona marina ilay francophonie ary inona ny tena hoe tanjona. Francophonie dia mizara roa. Le francophonie ny F majuscule zany hoe ireo mampifandray an'le mpitondra ny firenena teny frantsay. Ilay any amin'ny sommet. Le any amin'ny sommet. Ny francophonie petit f indray dia an'ny pikaroka sy an'ny sarababebahoaka izay miteny le teny frantsay. Zay tompoko. Misy anampiana Andriamatoa James? Ny anampiako angamba ny kely ihany. Ny miteny langue mason'ny vary moa raha izay ny resahana eto anatrehan'ny tompony. Fa ny ampiako fotsiny eo tokoa ilay hoe francophonie raha ty amin'ny lafiny ara-pikarohana, ny haiteny sy sisa izy dia tena hoe lay vondron'olona miteny ilay teny frantsay, tsy voatery ho frantsay. Izay no tena ao ambadika. Fa ilay francophonie koa nefa ny nampalaza azy kokoa ka halalan'ny olona azy dia le izy lasa hoe vondrom-pirenena na vondron-tany izay mampiasa sy miteny an'ilay teny frantsay, izay mety misy lafiny diplomasia sy politika kokoa, fa tsy ilay fikarohana voalaza teo. Ka amin'ilay hoe fikarohana ndray francophonie F lehibe grand F, izany hoe ilay francophonie hitambaran'ny mpitondra sy ny firenena izay hitantsika hoe tamin'ny 1924 nisy fiaonam-be sommet teto Madagasikara, sommet de la francophonie. Eo kosa ilay francophonie an'ny pikaroka. Ireo zavatra roa ireo hoe mifanaraka sa mety misy fifanipahany indraindray satria mety tsy mitovy ny fomba fijerin'ny mpitondra sy ny fomba fijerin'ny hoe ny pikaroka aty amin'ny université na any amin'ny akademia. Matetika le any amin'ny sommet no mitantana ny aty ambany, fa ny pikaroka kosa mampikaroka azy dia mahaleo tena, ary afaka mijery hoe inona ny tena atao hoe francophonie ahatonga n'le teny hoe partenaire, le fiaramasan'le teny samihafa zany, ka misy ifandraisany any satria fitantanana rehetra dia le francophonie grand F. Fa le tena fikarohana momba n'le teny, ny partenariat amin'le teny sy ireo olona miteny ny teny frantsay na tsy frantsay ara tena zava-dehibe mihitsy satria ao anatin'le teny frantsay no hifaneraserana sy anaovana fikarohana. Eny to. Ny ampiako ngamba iaja ohatr'izao, raha anisany raha misy firenena te hatanjaka dia ny hery indrindra ho an'ny firenena iray te hatanjaka dia ny fahafahany mifehy ny manodidina azy. Ary raha misy firenena te hivoatra dia tsy maintsy miezaka mifandray amin'ny hafa.
ary ny fitaovana mampifandray aingana indrindra dia ny teny ary anisan'ny fitaovana politika mety mampatanjaka indrindra ny teny géopolitique des langues zay zany raha ohatra resana ka izao le izy ny firenena dehibe ny firenena matanjaka dia miezaka mitondra ny teniny any amin'ny firenena samihafa mba hanehoana ny heriny ka mazava ho azy antsika zany raha miresaka hoe francophonie tsy afaka misaraka amin'ny tantara dia teo ny tantaran'ny fanjanahana indrindra ny fanjanahan-tany taty Afrika ary mazava be fa ny mpikambana betsaka indrindra ao amin'ilay sommet moa ny lazantsika azy ny francophonie dia ny tany avy zanatany frantsay aty Afrika fa misy koa le tany européenne zay betsaka Suisse, Belgique, Luxembourg ohatran'ireny zay tsy nizanahana loatra fa amin'le fanakekezana amin'le tany mifanakaiky dia lasa miteny frantsay ka iny mantsy zany ho azavaintsika amin'ity iny izy ty amin'ity fanadidina voalohany ity hoe ny teny frantsay nylaza raha matao raha ny marotsimba teo hoe i Suisse romande, Belgique na Wallonie mitapany itsimo miteny frantsay tahaka an'izay koa mbola misy koa ny Italie Val d'Ost aty akaiky ny Mont Blanc miteny frantsay koa ny any Val d'Ost satria ny anton'izay dia andeha hiditra lalindalina koa sika hatrany Gaule satria any amin'ny tantarany Gaulois mihitsy ny nametraka hoe fa maninona moa ireo teny ireo firenena ireo no miteny frantsay dia raha antsika ary ny tantara sy ny géographie ny teny frantsay zay efa hitantsika manangasangy eo ny lohateny amin'izao androntsika izao ny teny frantsay dia tenenina eran'ny kontinanta dimy lasa teny mampifanatona kolotsaina samihafa teny fampiasa amin'ny diplomasia sy ny varotra hifandraisan'olona hatrany amin'ny 23 tapitrisa mahery eran-tany fa raha tetezina ny tantaran'ny teny frantsay dia mila miverina Angola tany amin'ny 2 taona lasa alohan'ny hamintinana ny tantaran'ny teny frantsay anefa dia leo faritana vetivety ara-jeografia ilay faritra antsoina hoe Gaule i Gaule fahagola raha raisina amin'ny famariparitana nataon'i Jules César ao amin'ny bokiny dia tsy tandrifin'ny la Frantsa irery fa i Gaule dia mahafaoka ny la Frantsa ankehitriny miampy ny tapany atsimon'ny Belgique na Wallonie ny ilany andrefany Suisse na Suisse romande ary ny sombitsombiny Italia avaratra sy andrefana tandrifindrifiny faritry Piémont sy Lombardie ary Val d'Ost noho izany dia tsy la Frantsa irery akory no tompony teny frantsay na dia izy aza no mitondra ny anarana fa tompony teny frantsay ihany koa ny any Wallonie any Belgique ny any Suisse romande Luxembourg ary ny ao amin'ny faritra kely ny Val d'Ost any Italia avaratra ankoatra ny any Europe dia tompony teny frantsay koa ny taranak'ireo frantsay izay nifindra monina any Canada ny teny frantsay dia teraka avy tamin'ny teny latinina izay nampidiriny romanina tany Gaule fa izay ity ohatra sombidahatsoratra ny bokin'i Jules César La Guerre des Gaules sy ny dikany amin'ny teny frantsay tonga dia tsikaritra avy hatrany ny fitifitifisan'ny voambolan'ny teny roatonta ny fampikasoka sady ny fangaro tamin'ny teny Gaulois sy ireo karazan-teny maro hafa tany Gaule ny teny latinina nanomboka taty amin'ny taonjato fahadimy dia niditra koa ny teny franc teny germanique teny iray razana amin'ny teny allemand sy ny hollandais ary ny anglisy nentiny foko franc izay nibosesika avy tany Germanie ny franc no nanova ny anaran'ny Gaule ho la France ary ny fifangaroan'ireo teny samihafa tany Gaule no niteraka ny teny frantsay tranainy indrindra na proto-français ny lahatsoratra voalohany no soratana tamin'ny teny frantsay dia ny serment de Strasbourg tamin'ny 14 febroary 1700 ny serment de Strasbourg dia dina ny faneken'ny zavikeliny Charlemagne izay ny fampizaran'ny la Frantsa sy Allemagne ary nosoratana amin'ny teny allemand tranainy sy teny frantsay tranainy io ambony io raha atao soratra printy
ilay latsoratra amin'ny teny frantsay tranainy izay efa niavaka tamin'ny teny latina nefa koa mbola lavitra be ny teny frantsay izay ampiasaina ankehitriny raha ampitahaina amin'ny dikanteny moderna eo ambany. Ka raha olona tsy nandalina manokana dia tsy mahay mamaky azy io. Ny serment de Strasbourg no azo lazaina fa acte de naissance ny teny frantsay. Tamin'ny vanim-potoanany moyen âge dia maro be ny teny notenenina tany Frantsa. Tany amin'ny tapany avaratra ny langue d'oil, ny avian'ny teny frantsay moderna. Tany amin'ny tapany atsimo ny languedoc, ny avian'ny occitan na provençal. Tao koa ny basque, ny breton, ny alsacien izay karazana teny allemand, ny flamand izay iray tarika amin'ny teny hollandais. Mbola tao koa ny catalan sy ny maro hafa tsy ho voatanisa. Fa teo anivon'izy rehetra ireo dia nisondrotra miandalana ny fomba fiteny langue d'oil tany Paris sy ny manodidina nantsoina hoe francien izay nivoatra ka lasa teny frantsay filamatra. Tamin'ny taona 730 dia namoaka didy tany Villers-Cotterêts ny mpanjaka François Ier. Nanomboka teo dia ny teny frantsay no teny ofisialy ampiasaina amin'ny raharaha rehetra, fanjakana, fanabeazana, lalàna sy fitsarana. Ny fivavahana sy ny liturjia ary ny fikaroana siantifika sisa no mbola nihazona ny teny latina. Ny ovazata ny teny frantsay tsy teny ny sarambabem-bahoaka fotsiny intsony izy fa teny mpanjakana, teny ampiasaina amin'ny haisoratra sy ny siansa. Tamin'ny taonjato faha-17 sy faha-18 na siècle des Lumières dia namirapiratra eran'ny Europa ny teny frantsay, nampiasain'ny mpanoratra, ny filozofy, ny mpikaroka sy ny diplomaty. Ka ny avaram-pianarana sy ny mpitondra fanjakana rehetra tany Europa dia ny teny frantsay daholo, hatrany Berlin any Allemagne ka hatrany Saint-Pétersbourg any Russie. Tsara ho marina nefa fa na dia namiratra fatratra aza ny teny frantsay tamin'ny taonjato faha-18 dia mbola ny ampaha-efatry ny mponina ihany no ny teny frantsay tany Frantsa tamin'ny fotoanan'ny révolution française. Fa ny maro anisa dia mbola nampiasa ireo teny paritra isan-karazany na langue régionale. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-17 fotoanan'ny fanjanahantany izay nampalalaka indrindra ny fifehezan'ny frantsay dia nipareka eran-tany ny teny frantsay tany Amerika, tany Karaïba, taty Afrika sy ny ranomasimbe Indiana ary hatrany Azia. Ka ny teny frantsay dia lasa teny nampiasaina amin'ny raharaham-panjakana, ny fanabeazana sy ny fampianarana, ny diplomasia iraisam-pirenena sady nanjary teny ny fandraisan'ireo foko maro samihafa izay tsy nifankahazo fiteny nefa iray firenena any Afrika. Firenena 30 ankehitriny no manao ny teny frantsay ho teny ofisialy amin'ny kontinanta 5, anisan'isika eto Madagasikara. 23 tapitrisa eo ny olona mampiasa ny teny frantsay. Aty Afrika no tena betsaka azy indrindra. Ankehitriny dia tsy fananana firenena tokana na kontinanta tokana intsony ny teny frantsay, fa lova iraisan'ireo firenena izay mandray azy ho teny ifandraisana, na olom-pirenena avy aiza izy na avy aiza. Ka ny teny frantsay dia teny ivelarana, teny anaovana fikarohana sy fanakalozana amin'ny firenen-kafa amin'ny lafiny maro, ary teny entina manabe vohony amin'ny tena koa aza ny teny frantsay. Io fomba fijery vaovao io no niteraka ny antsoina hoe francophonie. Onésime Reclus, géographe frantsay, no namorona ny voambolana hoe francophonie tamin'ny taonjato faha-17. Fa ny tena nanangana azy eo rafitra dia lehibe mpanjakana afrikana sy aziatika 4 teo amin'ny manodidina ny taona 1700 izany hoe tamin'ny fotoana nahazoan'ny firenena nozanan'ny frantsay ny fahaleovantenany dia tsy iza izany fa Léopold Sédar Senghor, filohan'ny Sénégal, Habib Bourguiba, filohan'ny Tunisie, Amani Diori, filohan'ny Niger, ary Norodom Sihanouk, prinsy tany Cambodge.
inona rahantsika teo iny zany ny tantarany teny frantsay nanombokatra ny gol tany amin'ny 2 taona lasa ka mandrak'izao androntsika izao taonjato faha1 amby 20 araka ny hitantsika teo namaranana ny fanadihadiana dia afrikana sy aziatika ny tena nametraka ny francophonie hoe ho rafitra fa ionisme reclus namorona n'ilay voambolana fotsiny fa ny tena nametraka azy dia ny afrikana sy ny aziatika izany hoe firenena nozanahan'ny frantsay dikan'izay hoe nozanahana zay ny zavatra hoe nampalahelo tao ny sacrifice fa ny afrikana sy ny aziatika nefa nametraka ny ho rafitra inona ny azontsika andraisana an'izay ho tsika eto Madagasikara. Marina fa afrikana sy aziatika no namorona n'ilay vondrom-pirenena nomena n'ilay anarana hoe francophonie ary mahafinaritra be mifanomezana n'le loko samihafa fiombonana ao anatiny fa na ahoaizitsika na ahoaiza tsy maintsy ao an-damosina foana ny frantsay izay nandany mondro-keriny tamin'ny fikarakarana n'ireo firenena zanany teo aloha ireo ka tsy hiala amin'izao fotsiny kosa izy. Mety misy lafiny tsara, mety misy lafiny ratsy a. Lafiny tsara hoe ohatran'le hoe zanako tokoa, zanako ianareo ka dia aleo mba ho ahina ihany aloha dia farafaratsiny ity ny tenin'ny beazana sy ny fandraisana teo tazony io fa ao no afahantsika mifanasoa indray aloha. Fa ny mety ho lafiny ratsy na ho afaka azy ianareo dia mbola tsy maintsy makaty amin'ny ie amin'ny mampikaroka indray amin'ny teny frantsay zany hoe chercheur francophone aminay le teny frantsay dia tena teny pikaroana ary aizanay mandehandeha-tany mihitsiny ary koa andinihana le ataonay hoe variation diatopika zany hoe miova le teny frantsay arakaraka le toerana hipetrahany tsy mitovy zao teny frantsay eto Madagasikara teny frantsay any Sénégal na ny Frantsa sy any Belzika dia efa tsy mitovy 1970 na ny Suisse Luxembourg tsy mitovy 1990 dia ohatran'izay koa ny any Afrika zany na samy zanatany frantsay ary izy dia samy manana maha izy azy le teny frantsay io dia zay nefany tsy natao hoe sakana aminay mpikaroka fa nazahoanay tena mivezivezy sy nizara an'le fahalalana fikaroana amin'ny teny frantsay natao koa ny fikaroana momba ny teny frantsay fa ny akabeazany dia fikaroana amin'ny teny frantsay natao ka nazahoanay nanao partenariat maromaro satria izay mantsy zany ny zavatra anankiray koa amin'ilay eo anatin'ny francophonie eo anatin'ny tontolo mampiasa ny teny frantsay anisan'ny fomba anankiray koa mba ahafahantsika mihetsika amin'ny lafin'ny fikaroana ny hoe fiarahana amin'ireo satria ianareo anatin'ny tontolon'ny fikaroana manahoana ny lafiny hoe arabola no enti-manana amin'izany hoe fikaroana izany satria fikaroana momba ny teny frantsay na momba ny teny malagasy resaka ianao rehefa avy eo manahoana amin'izay lafiny zay le fikaroana amin'ny teny frantsay dia mampalahelo aloha dia tsy eto zay ny mahazo vola anaovana fikaroana eto Madagasikara zany fa reo partenaire no tena manao mamatsy famatsiana azahoanay manao fikaroana manome boky manome le ataontsika hoe mobilité azahoana makany dia izy koa makaty mampanao séminaire ny ankizy amin'ny teny frantsay daholo ireo zavatra ataoreo. Ny somary mampalahelo kely nefa hita hoe to ara-dalàna ihany fa raha fikaroana momba ny teny malagasy no hatao na fikaroana mikasika ny zavatra malagasy somary osaosa kokoa marisarisa ny fanampiana amin'ny famatsiana na ombiazan'ireny ny fikaroana ireny zany zany zavatra hita le izy zay atao hoe somary ara-dalàna misy mampitaraina ny namana foana moa izy momba mpamatsy volan'ity teny malagasy ity rehefa manao fikaroana raha ny firenena matanjaka zany miheverina dia tsy misy afa-tsy Norvezy ihany no voateny zay matetika amin'izao fotoana zao manomboka mirotsaka antsehatra ny aziatika
ny sinoa, ny koréana, reo zany ny taïwanais, reo fa manomboka mirotsaka antsehatra kosa amin'ny fiaramiasa amin'ny fikarohana momba ny teny malagasy. Ary zany ary moa mahatonga ny any amin'ny any Chine zao fa misy sampam-pianarana mandalina ny teny malagasy ary tena amin'ny teny malagasy akoatra ny nalco France. Efa misy any, efa misy université anankiroa zao no fantatro aloha hatreto ao Chine, misy sampana teny malagasy ao anatin'izay. Zay anankiray. Fa ty kosa misy zavatra tokony ho fankatahaka raha mijery an'le tantaran'ny teny frantsay teo isika. Tena lesona tokony ho raisina avy amin'ny fahalalan-tsain'ny frantsay, ny fanekeny, ny fisian'ireo atao hoe endrika samihafa marobe isehony ny teny frantsay. Tsy misy fandrarana mihitsy hoe tsy mety io. Tena lesona tsara fankatahaka zany ho antsika malagasy. Efa tombony lehibe ho an'ny malagasy ny fananany an'le hoe teny malagasy tokana. Fa ny olana indraindray isika mitady ho sarotiny ka mametraka sady an'ilay tao hoe lasitra, dia mitady anilika an'ireo endrika samihafa isehony ny teny malagasy. Fa tokony ho harena ny fisiny reny endrika samihafa isehony teny malagasy reny. Fa fakatahaka ihany koa raha mijery an'ilay lalana ny zoran'ny teny frantsay teo sika, tsy vetivety ny mametraka an'izany hoe frantsay filamatra sy frantsay lasitra zany antaonjatony. Ka raha mieritrerika sika ametraka ny hoe teny malagasy filamatra sy teny malagasy lasitra, tsy sarotra noho ny mametraka frantsay lasitra zany, satria ny antsika efa teny tokana ilay teny malagasy. Inazy mbola nisy breton, catalan, basque, raha mihafa reny no nakambana tao ary namohana didy mihitsy. Fa raha ny teny malagasy eny fiheverako tsotra ity fa tsy amin'ny mampikaroka, mety tsy voatery amohana lalàna akory io. Tsy nisy didy satria teny efa mipetraka ho azy le ty hoe ty no teny ampiasaina. Ya. Ka fanadidina faharoa aloha ny resantsika hoe ny fampianarana eto Madagasikara, ny fanagasiana sy ny sisa, dia ho arahantsika ny fanadidina faharoa mitondra ny lohateny hoe ny teny frantsay eto Madagasikara lova ve sa tarazo. Raha miresaka tsika hoe lova dia zavatra tsara, ny tranona avelan'ny ray aman-dreny, ny tany, ny kolotsaina, ny hira sy ny rehetrarehetra. Fa mitarazo indraindray zavatra hoe aretina, voan'ny diabete, voan'ny zao izay ilay tarazo. Ka ilay teny frantsay ve tsara sa ratsy, lova sa tarazo, ho rahantsika ry ny fanadihadiana. Eto Madagasikara dia afaka miteny frantsay ny ampahenina na ny ampahafitony mponina, izany hoe olona ny amin'ny 4 na 5 na 9 tapitra izany ho andy. Fa misy ireo mafy tsara ny teny frantsay izay somary vitsivitsy. Misy ny antonontonony ary antonontonony koa nisany. Misy ny olona miteny frantsay arak'izay ahatrarany azy fotsiny fa tsy manara-pitsipika. Misy koa ny tena tsy mahay teny frantsay mihitsy, ireo no maro anisa. Fa amin'ny ankapobeny anefa ny malagasy rehetra na iza na mahay na tsy mahay teny frantsay dia samy miaina ny teny frantsay amin'ny fiainany andavanandro amin'ny fomba maro. Ny teny frantsay dia heno atraiza amin'ny hira na hainao manjery, hita amin'ny taratasy-panjakana na gazety na boaty mpanafody na amina zavatra maro hafa. Tamin'ny taonjato 1770 no nidiran'ny teny frantsay teto Madagasikara. Tenina vazaha-piavy sy mpijirika na olona liam-piainam-baovao fotsiny aloha ny teny frantsay tany am-boalohany. Avy eo dia lasa teny nampiasaina antery tamin'ny fanjanahantany. Taty aoriana dia zary teny raiky tampisaka amintsika malagasy ny teny frantsay eo anilan'ny teny rasantsika. Araka ny efa voalaza dia tamin'ny taonjato 1770 no nifampikasoka voalohany ny frantsay sy ny malagasy. Tonga teto Madagasikara ry Brony sy Flacourt, iraky ny cardinal de Richelieu, prime ministre ny mpanjaka Louis XIII. Ny rahany izy ireo hametraka ny Madagasikara ho eo ambany vahohon'ny la Frantsa. Tamin'ny taona 219 dia nanorina tanàna Mimanda tao amin'ny hoalan'ny Taolagnaro ry Brony sy Flacourt ho voninahitry ny lahamatoan'ny mpanjakan'ny Frantsa na ny Dauphin, ka nantsoiny hoe
Fort Dauphin ilay tanàna mimanda izay naoriny tao Taolagnaro. Fort Dauphin no toy ny tsangam-bato ny fiorenan'ny teny sy ny kolontsaina frantsay eto Madagasikara. Tamin'ny farany taonjato faha-70 vao tena niorom-paka teto amintsika ny teny frantsay rehefa lasa zanatany frantsay Madagasikara tamin'ny taona 1970. Ny teny frantsay no teny ofisialy, teny mpanjakana, teny anabeazana sady ampianarana, ka izay malagasy mahay teny frantsay dia afaka mianatra, misondrotra amin'ny fahaizana sy eo amin'ny fiainam-piarahamonina, fa izay tsy mahay teny frantsay dia mety ho tavela tsy mivoatra ny fiainany. Noho izany dia tsy maintsy nianatra teny frantsay ny malagasy raha mba te hitovy aman'olona. Rehefa azo ny fahaleovantena tamin'ny taona 1700 dia mbola nifandray akaiky tamin'ny la Frantsa i Madagasikara ary nanandanja hatrany ny teny frantsay. Lasa lova ny teny frantsay fa tsy teny anterivosona intsony ary tonga teny fisokafana sy fivelarana amin'izao tontolo izao, indrindra fa tamin'ny fotoana io raha teo no nitsangana ny francophonie. Taorian'ny tolona tamin'ny taona 1770 dia niova ny famindra, natomboka ny fanagasiana tamin'ny taona 1770. Noezana nomendanja tamin'ny fanabeazana sy ny fiainana ankapobeny ny teny malagasy mba hanandratana ny fizina na identité sady mba tsy ankin-dobe loatra intsony amin'ny teny frantsay izay indraindray raisina ho lova, indraindray raisina ho tarazon'ny fanjarahantany. Tsy moramora noho izany ny mampifandanja ny fampiasana ny teny malagasy sy ny teny frantsay. Raha ny zava-misy aloha hatramin'izao dia tsy maintsy samy ampiasaina miaraka ny teny malagasy sy ny teny frantsay. Somary mibahana ny teny frantsay amin'ny raharaham-panjakana, ny fampianarana ambony, ny gazety an-tsoratra ary ny fifandraisana iraisam-pirenena mazava ho azy, fa somary mitampifo kosa indraindray ny teny malagasy. Izany hoe raha tsorina dia toy ny firenena bilingue i Madagasikara. Tsy afa-misaraka amin'ny fiainantsika malagasy ny teny frantsay, fa arakarak'izay andraisantsika azy hoe lova ve sa tarazo ny teny frantsay no ahatonga azy ho harena na ho vesatra ho antsika. Izay ny momba ny fanadihadiana hoe ny teny frantsay eto Madagasikara lova ve sa tarazo. Ianao Ramatoa Randria Marotsimba nandritra ny fianonan'ny fanadihadiana teo dia somary endratra kely anao anena hoe toy ny firenena bilingue Madagasikara. Za tsy niteny hoe firenena bilingue fa toy ny misy zavatra tena ambara ianao. Ie, manakambara tokoa satria manao an'ity politika an-teny, politika an-teny fampianarana, politika an-teny moa amin'ny fiarahamonina, politika an-teny fampianarana amin'ny sehatra ny fampianarana zany. Dia rehefa hita les lois d'orientation du système éducatif malgache dia manao ny tao amin'ilay lois d'orientation hoe 2 premières années malgache, langue d'enseignement, le reste jusqu'à l'enseignement supérieur français. Dia tamin'ny fikaroana nataoko dia hitako zany hoe raha io lalàna mitatana ny teny roa eto Madagasikara dia tsy avela mifandray ilay teny, tsy avela mifanjakana. Amin'ny fiarahamonina izy mifandray fanerasera, fa amin'ilay lalàna les lois d'orientation mihitsy nataoko hoe monolinguisme hiérarchisé ilay izy satria ny teny malagasy aty ambany indrindra, teny frantsay any ambony ka hatrany amin'ny faratapony. Dia izay no somary nampahendratra kely ahy. Kanefany ao fiarahamonina amin'izao fotoan'izao raha mandeha bus ianao dia misy ilay renim-pianakaviana manery an'ilay zanany teny frantsay, misy fianakaviana ary tsy manaiky mihitsy manome zavatra raha tsy mangataka amin'ny teny frantsay ilay ankizy. Ny antony dia tsotra
satria no io lalàna zay mamevana ny teny frantsay io dia io zany ny hitan'le ray aman-dreny hoe le teny frantsay a teny mahatafita amin'ny fianarana dia mbola mahatafita amin'ny fiainana raha mba te hitovy aman'olona ohatry ny tamin'ny tany zay le izy kanefa ny raha mijery ny sarambabeba-oka ianao ohatra 4 eny Antaninarenina zao mahay miteny frantsay ireo ankizy ireo mahay miteny anglisy satria zany a fanerasera amin'le frantsay sy vahiny hafa izy zany hoe misy sehatra hafa zany ankoatra amin'ny fampianarana zay mifanerasera ireo tenin'ireo ary tsy afaka sakanana tsy hifanerasera dia zay le mahasamihafa an'le izy hoe ny fanjakana manao zay mahambony le teny frantsay sarambabeba-oka rehefa miresaka tsy dia mahita loatra hoe ambony sy ambany amin'ny sehatra ny fampianarana indray raha hitako ao amin'ny fampianarana ao aminay ao a na ny sehatra ny fampianarana era Madagasikara betsaka no tsy diako dia tena sahirana le zaza malagasy amin'le teny frantsay za moa ny fikaroana nataoko any dia manao hoe mety atao teny hoety mampianatra daholo ny teny rehetra rehefa aparika ny problema ny teny frantsay eto amintsika dia tsy miparika le izy tsy amena sehatra le zaza malagasy ahaizany an'io dia zay ao mihitsy ny olana zany fa raha aparika io teny frantsay io ka atao teny hoety mampianatra tsisy olana amin'ny zaza malagasy ka hiditra amin'ny ana ma tsy zay hitanao andriamatoa mpikaroka momba ny teny malagasy sady afaka samy mandray anjara reo fa hidirantsika angamba le hoe fanagasiana ny resahana teo moa hoe niroroasaina tsika taorian'ny fahaleovan'ny tena mbola mirorosaina atsika hatramin'izao fa nisy fotoana nanapa-kevitra amin'le hoe fanagasiana ilay fanagasiana ve matetika temateo hoe latsaka kady nanimba ny malagasy manahoana io fanagasiana io ho antsika hiaja fa asiako tendro kely aloha le teny professeur Randriamarotsimbo za tsy tena manaiky an'le hoe ny fanjakana no mametraka ny teny frantsay ho lasa ambony fa isika manam-pahaizana raha nresaka n'ilay lalàna ny fampianarana ianao na le hoe loi d'orientation tadidio anie fa ny manam-pahaizana eo anivon'ny ministera no mandrafitra an'iny fankatoavana azy ho lalàna fotsiny sisa no ataon'le atao hoe fanjakana f lehibe ka azeny mahatonga milaza hoe avy aty amintsika manam-pahaizana izy io raha miresaka n'le fanapariana ny teny frantsay tsy ampy isika manam-pahaizana ihany koa eo satria isika mpampianatra indrindraindrindra mametraka matetika ny teny frantsay a lasa atao tondro andrefesana ny hoe fahaizana sy lentan'ny fahalalan'ny mpianatra dia manjary zay mahay miteny frantsay no atao hoe mahay dia manjary voatsindry zany ilay zandrabaoka tsy mahay teny frantsay ary manamarina an'izay ny teninao teo hoe nareo ataontsika hoe katimim-pangataka zany hoe mahay miteny frantsay satria tsy nitsindrina izy fa rehefa ny ampianarana ao anatin'ilay manara-drafitra dia manjary voatsindry ny fampiasana an'ilay teny misy an'izay karazan'izay iresaka fanagasiantsika io zany lasa teny manahirana za zany itehiteny amin'izay mpitantana ny firenena sy zay mpanapa-kevitra hoe andao hitady voambolana hafa ilazana an'le hoe fanomezan-danja sy fametrahana ny fanabiazana ho tena mifanaraka amin'ny fiarahamonina malagasy inona ny voambolana hafa fa le fanagasiana efa nisomban'ny mpanao politika dia vao miteny fanagasiana ianao dia politikan'ny repoblika faharoany ao an-tsain'ny olona dia manjary hoe omena zao zany ny ana menany rianiny roa dia lasa tsy avela hianatra lasa lavitra ntsony ny zanaka malagasy fa azo atao tsara ny mampiasa ny teny malagasy iombonako hevitra amin'ny professeur Andriamarotsimbo mampiasa ny teny malagasy ho teny enti mampianatra na hatrany amin'ny université aza tsy olana ity ho alazaiko foany ity tsy niala teto Madagasikara ilay tanorana hatramin'ny nahaterahany mandra-pahazo ny maîtrise na master ankehitriny mahavita master izy dia mahazo vatsim-pianarana makany a Corée na makany Japon na makany Chine verina avy any izy sady navita doctorat tamin'ilay teny sinoa no miteny sinoa madio rano tsy moramora zany hoe manoratra doctorat manoratra tezy amina teny vaovao
tsy moramora zany dia kanefa vity zany tiako ambara dia izao tsy ny fanerenany zaza hianatra n'lay frantsay atrany amin'ny garabola no mety aizany anio fa ny fomba fampianarana n'ilay teny frantsay no mila fanamboarana fa eo andanin'izay kosa fantsihana tsara ny fampianarana azy amin'ny lafiny rehetra amin'ny tenindreniny dia na tenindreniny no lazaiko fa tsy voatery le hoe teteny malagasy lay rafitra fa zay tenindreniny zay teny ny beazany hatrany amin'ny fonikeliny tao zay zany raha izay no izy tsy ratsy mihitsy akory raha izay ny endrika omenany atao hoe fanagasiana aftory eto Madagasikara arak'izay vinam-piarahamonina tiany mpitondra hotratrarina ampandrosoana ny firenena afototra amin'izay ny fanabeazana zay ny tena atao hoe fanagasiana ny fampianarana fa tsy resaka teny fotsiny ka io mihitsy ny olana satria misehatra ny fanabeazana talozany misy an'le hoe profil du futur citoyen ankehitriny ohatrany tsy dia aotsony zay dia tena manahirana le izy satria tsy hita le vina ny fiarahamonina tiana hotratrarina fa lasa ohatrany hoe anjambany mandeha anjambany ka izaho raha malagasy ary raha hitako le fahasairana ny ankizy amin'ny teny frantsay dia hitako mihitsy hoe tsara le teny malagasy atao teny mpampianarana kanefa kosa le voambolana zany mila ho hita tsara ary ny fijery an'le teny malagasy dia tokony hojerena amin'ny fahamaroteny zay le izy fa zao mantsy ny ohatrany hoe ina moa ty hoe amin'izao fotoana zao hoe fanjakana le miezaka hoe ina moa le fanjakana amin'izao le hoe miezaka hoe mba mevana le teny malagasy zany ka raha mba azo enona ny hevitra mpikaroka dia hoe ameo lanja le teny malagasy fa aza idina ao anatin'ny teny malagasy le zaza malagasy fa velao izy sokatra alala teny hafa zay ngamany ho amafisitsika ny resaka rehefa avy eo fa hiditra vetivety amin'izary ataontsika hoe zavatra mahavarinana curiosité de la langue française ny teny frantsay dia nisan'ny teny hoe sarotra ampianarina na amin'ny resaka tsipelina sy ny rehetra fa eo koa misy zavatra hoe tsy manara-pitsipika ve sa hoe irrégularité dia ho hitantsika isika ngamba tany ampianarana efa mba samy gagagaga ihany amin'ny verbe aller hoe maninona ny jeve fa tsy jal dia ho hitantsika amin'ity fanadidina ity zany hoe iverina ny golna any amin'ny teny latine sika amin'ity fanadidina ity hoe conjugaison du verbe aller verbe hafahafa arahantsika ary ny fanadidina isika rehefa mitanisany verbe aller tsy efa mba nandalo tao an-tsaintsika ve ity fanontaniana ity nefa mety sy sahantsika napetraka tamin'ny mpampianatra fony mbola zaza sao mahatezitra azy na sao dia iomehezan'ny mpiara-mianatra sasany ao an-dakilasy maninona rehefa infinitif dia aller amin'ny présent de l'indicatif lasa je vais tu vas il va fa maninona no tsy jal tu all maninona no nous allons vous allez fa tsy nous voyons vous voyez ary amin'ny futur maninona no lasa j'irai tu iras fa tsy je verrai na jalerai raha te hanazavana izany dia mila miverina any Roma tany amin'ny 2 taona lasa izany hoe tamin'ny andron'ny Cicéron sy Virgile ary Jules César satria ny verbe frantsay aller dia avy amina verbe latinina telo izay ny ravina ho iray ny verbe voalohany dia ambulare midika hoe mamindra na marcher io ny efieny infinitif aller ny nous allons vous allez ny subjonctif que j'aille que tu ailles sy ny sisa sy ny sisa ambulare koa dia fototra voambolana maro toy ny ambulance fiara fitondrana marary ny sonambule olona manofy sady mandeha ny noctambule na mpivoakalina vendeur ambulant mpandriorio na mpanao vary mandeha dia nahoana no lasa je vais
tu vas, il va ary ils vont rehefa mitanisan'ny verbe aller amin'ny présent de l'indicatif miaraka amin'ireo mpisolon-tena singulier telo voalohany sy ny mpisolon-tena pluriel farany. Satria misy verbe faharoa vadere midika hoe mandeha mianga avy amina tepoka A mankany amin'ny tepoka B. Vadere no fototry ny je vais, tu vas, il va sy ny ils vont. Dia maninona indray ary no miova tampoka j'irai, tu iras, il ira rehefa tanisaina amin'ny futur simple ny verbe aller fa tsy je verrai na j'allerai. Satria mbola misy koa verbe fahatelo ire midika hoe mandeha lavitra mitedy vohitra izay vao tonga any amin'ny toerana itodiana. Ny ire no fototry ny conjugaison na fitanisana ny futur j'irai, tu iras, il ira etc etc. Misy koa voambolana sasany avy amin'ny verbe ire ohatra iter amin'ny sujet na cas nominatif amin'ny teny latinina, itineris rehefa amin'ny complément d'objet indirect na cas génitif. Iter na itineris no niavian'ny voambolana hoe itinéraire na lalankizorana rehefa mandeha lavitra. Tsy ny teny frantsay ihany anefa no nandravina ny verbe latinina telo fa nanao toa azy koa ireo teny rahavavy avy amin'ny teny latinina toy ny espagnol sy ny italiana ary ny portugais. Amin'ny teny espagnol sy portugais dia ir avy amin'ny verbe latinina ire ny verbe aller amin'ny infinitif. Ny infinitif espagnol sy portugais ir dia iray fototra amin'ny fitanisana ny verbe frantsay aller amin'ny futur j'irai, tu iras, il ira etc etc. Rehefa mitanisa ny verbe ir amin'ny temps présent anefa ny espagnol dia verbe fototra vadere no hitao toy ny teny frantsay. Saingy tsy miovaova ny ir espagnol rehefa mitanisa amin'ny temps présent fa vadere no fototra hatramin'ny farany. Ny frantsay kosa dia miverina amin'ny ambolare eo amin'ny nous allons sy ny vous allez dia mivadika vadere ihany ny teny frantsay amin'ny farany ils vont. Toy ny teny frantsay dia any amin'ny conjugaison na fitanisana ny futur koa vao mipoitra ny fototra latinina ire amin'ny teny espagnol. Ny teny frantsay dia nandravina verbe telo ho iray, naravony ao amin'ny aller ny ambolare sy ny vadere ary ny ire. Fa ny teny espagnol dia somary manavaka ka manana verbe faharoa dia ny verbe andar avy amin'ny ambolare toy ny verbe aller. Ny andar indray dia tsy miova ny fototra amin'ny fitanisana na amin'ny présent io na amin'ny passé na amin'ny futur fa dia fototra ambolare hatramin'ny farany. Hiditra amin'ny teny italiana isika toy ny teny frantsay dia tokana ny verbe aller amin'ny teny italiana andare mitovy amin'ny verbe espagnol andar samy avy amin'ny ambolare. Ny tsy mampitovy ny andare italiana amin'ny andar espagnol, ny andar espagnol dia tsy miovaova fa ambolare manontolo ny fototra na présent na passé na futur. Fa ny andare italiana dia toy ny aller amin'ny teny frantsay naka fototra vadere aloha amin'ny présent amin'ny mpisolon-tena singulier telo voalohany sy ny mpisolon-tena pluriel farany. Fa ao anelanelany eo tandrify ny mpisolon-tena no sy vous ny italiana sy ny frantsay vao mandray ny fototra ambolare. Noi andiamo na nous allons, voi andate na vous allez. Raha fehezina izany rehetra izany dia nitovitovy ny fomba namolahan'ny mponina mainty molalo tany Italia sy tany Gaule ary tany Espagne sy Lusitanie izay tandrifindrifin'ny Portugal ankehitriny ny verbe latinina telo ambolare, vadere, ire ka naravina ho verbe anankiray. Inona no anton'izany fivoarana izany? Ny Romanina izay hentitra amin'ny lafin'ny lalàna dia nanavaka ny fomba fifindran-toerana ka nanana verbe telo. Rehefa rava ny Empira Romanina
dia nivoatra ny teny latina, ny ofo miandalana ho teny italiana, frantsay, occitan na provençal, castillan na espagnol, catalan, galicien, portugais ary romain sy romanche. Tamin'ny moyen âge dia verivery miandalana ny fifehezana ny teny latina klasika. Notsotsorin'ny olona ny fomba fitenenana ka naraviny ho iray ny verba telo. Ny verba lava mivany telo na mivany efatra, izany hoe 3 na 4 syllabe, dia mora tadidy kokoa, talaky maso sady mora voarainy sofina. Ohatra ny verba ambulare sy vadere izay nandrafetana ny présent amin'ny verba aller satria ny présent no iainana isan'andro. Ny verba fohy loatra kosa mivany roa toy ny ire dia mora adino. Any amin'ny infinitif espagnol na futura frantsay izay mbola vinavina sy fikasana ny ho avy sisa no ahitana azy. Izay ilay verba aller, toa verba hafahafa fa nitondrantsika ny tety vanim-potoana, nandalina kely momba ny teny na linguistique sady ahalalana tantarana firenena. Mazava amintsika ny fitanisana ny verbe aller na ny conjugaison tsy hiditra lalina amin'itsika fa iny fanadidina teo iny hijerentsika ny hoe aiza ho aiza ny teny malagasy satria eto ianao Andriamatoa Rakotaso Victor James sady anisan'ny hoe mikirakira ny sorabe ao amin'ny école normale supérieure ary ianao koa nandrenesako n'ilay fizina identité zay nalefa tamin'ny fanadidina faharoa teo. Aiza ho aiza zany isika malagasy ny frantsay mahalala tsara n'ireny zavatra niresahana tamin'ny teny latina reny, ny anaran'ny frantsay reny fantanja ny serment de Strasbourg zany. Manahoana nefa isika eto Madagasikara hoe ahoana ilay tena mba fampahafantaran'ilay tena fototra, ohatra ataontsika hoe ny sorabe, io ny soratra antsika malagasy voalohany taloha andradamina. Manahoana ny hoe mba fampahafantarana ilay tena hoe fototra mahamalagasy ilay tena lovan'tsaitsika. Za lasa ohatry manao torapo indraindray hoe mitodika any amin'ny mpitondra fanjakany, fa raha tsy mpitondrantsika no resy lahatra ka mifantoka kokoa any amin'ny hoe anisan'ny ivo ny fampandrosoana ny fifehezana nyreny tantara indrindraindrindra, avy eo ny tantaran'ny teny tsy ampy ny tosika ho an'ny fikarohana. Tena manao mpikaroka, tena mitady fa tsy mivoatra makaiza. Raha aminao fotsiny teo zao anao nahita hoe rakibolan'ny tantaranteny, le hoe dictionnaire d'étymologie, tsy mba manana an'izany any amin'ny malagasy, fa raha misy dia boky kely manify kely anankiray izay ataon'ilay mpikaroka fotsiny amin'ny rondohany sy ny finiavany. Fa raha ampitosika jereo fotsiny ny rakibolana eto amintsika, ny an'olona ny rakibolana farafahakely misaky ny roa taona dia misy vaovao mipotra ohatran'ny larosy, ohatran'ny larosy fa ny antsika ny rakibolana hatramin'izao dia mbola hondanana foana ny rakibolan'ny James Wilson. Soa ihany fa nisy an'iny efa tany amin'ny taona 20 tanoany. Dia zao taty aoriana, taty amin'ny taona 12 taty aoriana efa mba vita ilay maitsomaitso be vita soa, fa dia janona amin'io ary ity ny tena raharaha sady tsy dia misy pahalala, tsy misy pahalala satria tsy takabidy. Sarotra be ho amin'ny malagasy ny andeha andany roetsy hamidy boky tokana zay zavatra tsy ho ampiasaina isan'andro. Eo zany eo le mila n'lay hoe tena tosika ngezabe avy any amin'ny fitondram-panjakana fohy be. Na zany na tsy zany misy ihany kosa ny ezaka, efa misy kosa ny ezaka ataony ny mpikaroka amin'ny fitrandrahana ireny tantara ny avily ny teny malagasy, ny loharano ny poirany teny malagasy, fa ny fanapariahana zay le resaky profesora teo, ny fanapariahana nyreny voka-pikaroana reny no tsy ampy. Dia raha tiana zany ny anana zavatra matotra tahaka an'ireny, ary indrindraindrindra hoe zavatra tsara mipakany amin'ilay fiarahamonina ifotony ho tena fampandrosoana, tsy maintsy omena lanja ary ampiana be dia be ny mpikaroka
amin'ny famoahana ny voka-pikarohana. Za tsy manao tsony amin'ny fanaovana fikarohana fa efa tena misikimponitra mpikaroka. Eo profesora namarina zay fa zara fa misy ane raha isy azy lasa ohatry mametsina raha hoe tsisy mihitsy ny mba tambokaramana famatsiam-bola hoe entina mikaroka fa dia nao noho n'ilay fitiavana sy ny finiavana n'lay asa dia miezaka mikaroka mamoaka ny any am-paosy anisan'ny fitiavan-tanindrazana zany. Fa raha mba hampiana kosa izy amin'izay ny fikarohana aloha fa vita fa le famoahana azy hipakany amin'ny tena vahoaka zay ny tokony ho hitakitsika any amin'ny fanjakana zay. Raha mato professeur verina amin'le teneninao teo ary marina tokoa le fanohanana ka zay nataoko ny hoe avy amin'ny mpitondra le izy fa za moa ny tsianao teo le lalàna avy amin'ny mpitondra fa ny fanohanana koa avy amin'ny mpitondra nefany a izahay matoa mandroso le fikarohana dia ny namana ny ivelany no manosika fa nareo a tsy misy afa-tsy fanjakana fitondram-panjakana dia zay nataoko hoe avy any amin'ny fitondram-panjakana ihany le vahaolana tokony ampivahana io resaka le hoe fanagasiana ratsy. Za kosa na mpikirakira sy mpikaroka amin'ny teny frantsay ara dia miteny mihitsy hoe tsisy maharatsy azy le teny malagasy fa io ny etsika fa hoe le voambolana fanagasiana fa le voambolana efa lotoin'ny politika efa lotoin'ny politika ary iny miraiky tapisaka ao anatin'ny lohan'le sarabamim-bahoaka ataonay sociolinguiste hoe représentation linguistique dia raha amin'ny teny frantsay izy raha amin'ny teny frantsay zareo manana représentation linguistique positive be mihitsy nanao fikarohana zay amin'ny faritra enina momba ny teny zany dia nanontaniana hoe raha ny hevitrao inona ny teny tokony hoety mampianatra dia teny frantsay foana satria io no andriandrian'ny mpitondra fanjakana kanefany a raha nomena ny toerana maizy azy ny malagasy tsy natao maimaika anaovana propagande fotsiny le teny malagasy tamin'ny 72 fa natao matotra tsara dia ataoko fa tsy nisy olana mihitsy le représentation linguistique ny olona ary lasa tiany tenina izy dia ny zavatra azonay atao za moa zany ao anatin'le fikarohana dia mamolavola mpikaroka amin'ny teny malagasy koa. Ya tapitra ny fotoanantsika fa dia isaorana be deaibe ianareo Mianadahy Ramatoa Randriamary Tsimba Vololona sociolinguiste ao amin'ny école normale supérieure ITP Flo ary Andriamatoa Rakotoarisoa Victor James mpampianatra mpikaroka momba ny malagasy ao amin'ny école normale supérieure dia misaotra nareo Mianadahy ny vahiny teto fandarana isi magazine misaotra ny mpijery koa ny aino anay. Ya dia isaorana koa isika rehetra izay nanaraka ny fandarana izao takariva izao amin'ny herinina io indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny herinina io dia ny 7 marsa indray no ataontsika lohevitra koa dia mahazo fahafinaretana miaraka amin'ny fandarantsika ato amin'ny televisiona malagasy mankasitraka tompoko.